dia mbola amin'ny fivaliana indray no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay fampahirezana voalohany amin'ity taona 2024 ity milohan'ny zavatra rehetra dia hivavakisika. Jehovah-Andriamanitra ray eo misaotranao izahay satria ny fampitramponao lehibe mbola matoy izao anay kafahanay miantso ny anaranao rehefa anay indray mandreny teny fampahirezana avy aminao manoloana ny fietrehana ty taona vaovao izay hitsahanay ity. Betsaka tokoa ny zavatra nandalovany kanefa azo lazaina fa nivoaka mpandresy izahay noho ny amin'ny anaranao masina tsy hoe velonainy izay satria marina fa no famindramponao dia matoko sy mino tompo fa ty taona 2024 ity dia ho taona andraisan'ny fanapahan-kevitra hiverina tanteraka aminao tsy zareo ny olonao izay manketaeta mandrakariva ny teninao fa nainao masina ny toetra mandrakariva ao anatiny anokatra ny masom-panahiny mba hafantariny fandriamanitra tsy mandainga ianao fa mitaridalana ho amin'ny marina mba hahatonga nay tsy ho tratro ny loza fa hanam-panantenana ny amin'ny farany. Dia mitenena indray Jehovah fa miaino-panamponao ny anaranao Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Faly ihany keo miarabantsika tratra nyity taona 2023 ty Andriamanitra ny fiadanana no hiasa mandrakariva ao anatintsika mba hahatonga antsika higoaka ny tombontsoa miaraka amin'ny fiverenana aminy satria ty taona 2023 ty betsaka angen'ny olona ny miandrandra fahasoavana sy fitahiny mba tsy ho tahaka an'izay taona 2022 izay tsony zavatra hitranga fa mba ho taona feno fiadanana ho tao-pahombiazana fa niriny zany tsy ratsy zany fa ny tena mampalahelo dia na eo anivony fivavahana azy dia misy tena samy tompo teny fantatra fa ahombo ny fiainanao mampanantena zavatra izay tsy hitranga amin'ny olona ohatrany hoe ao anatin'ny teny fikasana izay tanterahany dia ohatrany hoe izy ny manana fahefana afaka hisakana ny zavatra ratsy tokony hiatra amin'ny olona kanefa rehefa tena jerevana ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia resaka fitediava-karena fotsiny mba azahoana olona manaradia azy manjary adininy ny teny soratra masina hoe miratsy ange zao fiainana zao tsy midiko zany akory hoe tsisy zavatra tsara enjady amintsika fa manoloana zao taona vaovao zao dia somary miverina kely tsika eny amin'ny taona lasa teo izay fantatritsika tsara fa sady tao tsapata no taona paska no fiomanantsika ao amin'le andro fanavotana ary izay ny zava-marina zavatra telo no nasongadina telo taona manenjinjy no nisin'izao fampahirezana rentsika izao mba ho fampahirezana ny olona vokatra ny toe-javatra mitrangana nerina n'izao tontolo izao dia ny fikasana firy moa tsy tonga tamintsika torohevitra maro avy amin'ny tenin'Andriamanitra nininy tsy nahodikodina fa tahampasahina no nilazana ny marina fa io toe-javatra mitranga io dia vokatra ny fiodinany olona indrindra ny kristianina izay minimanolana ny soratra masina ary izay toe-javatra mitranga izay hita tao amin'ny paska hita tao amin'ny fitandremana ny sabata ary mbola hita ihany keo ao anatin'ny fampivavahana tokony ho tanterahana amin'izao andro faran'izao tamin'ny fampahirezana farantsika teny laza finy taona lasa iny dia taona fandresen'Andriamanitra lahatra ny olona mba hiverina tanteraka aminy mba handraisan'ny famarinana tao-tsapata
nitomboka tamin'ny andro sabata, farina tamin'ny andro sabata iny taona 2024 iny izay nampatsirovintsika hoe tao sabata. Ary raha ny tantaran'ny zanak'Israely dia vanim-potoana tena nitoeran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta, ary ny farany taona dia vanim-potoana fiaingana ho afaka. Zany akory tsy midika hoe ho afaka amin'ny fahoriana, tsisy zavatra angeja, fa manomboka hiala ao amin'ilay tany nangeja, mitondra fahoriana ny tsirariny, ary manomboka hivoaka ary hanao amin'ny Jehovah ho lola arany eo amin'ny fiainany, ka anaiky ny fipetra rehetra apetraka Andriamanitra aminy. Hitantsika ny Ekôdôsy 4:20 izay nampaherezana antsika teto tamin'ny farany hoe mijanona tamin'ny farany taona no nandraisantsika an'izay teny izay, ohatra ny hafahafa fa misy lesona mifandraika amin'izao fiainantsika amin'ny taona 2023 zao. Andiny 17:24 hoe aroa mosesy tamin'ny alina za matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo fa mijainy Jehovah izay ataonareo anareo anio, fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiado anareo fa ianareo kosa ainginy. Telo taona ny sesy ialanen'Andriamanitra, mitondra fampaherezana teto naniraka ny mpanompony, ary tsy nisy fanivaivahana fiangonana, ary tsy nisy fanindraindrana fiangonana ihany koa na ny tenanay ary. Tsy mbola nisy antso nataoko tao anatin'ny fampaherezana hoe ato amin'ny fiangonana tahaka izao no mivavaka, taonantsika mba hiditra ao anatin'izao fiangonana izao. Tsy izay ny hafatra, fa ny tanjonakendrena dia izao mba handrenesan'ny olona rehetra ny marina, ka hamperitreritra ny fiangonana rehetra mba hiverina ao amin'ny fahamarinana, fa tsy hamita-bahoaka, satria manjary mampidika izy ny isam-batan'olona, satria rehefa mihodina amin'Andriamanitra dia manjary lasa ozona ho amin'ny manodidina azy. Fa ny fiverenana amin'Andriamanitra dia manjary miteraka famondram-po na dia ho an'ny olona izay mini mikipy manoloana fahasoavan'Andriamanitra, ary ny tsy mba hieritreretantsika ihany koa, satria tsika mbola velonaina amin'ity taona 2023 ty dia no fahamarinantsika tsy velonaintsika, satria tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesantsika ao anatin'ny faharatsiana. Ialanen'Andriamanitra, kanefa ny farany dia io ny teny fikasana baiko, izany hoe geste barrière ara-panahy, satria tapitra ny tao-tsabata hiditra amin'ny taonan'ny asa manomboka amin'ny andro voalohany, izany hoe andray fanapahan-kevitra hoe nanahoana ny afatra rehetra, ny fampaherezana rehetra nandalo tamin'ny sofina ve firy no ny sitona lesona nandray ny marina ka niala tamin'ny lasitra fototra, fa naiky ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, satria tombontsoa ho azy zany, ary fomba n'Andriamanitra io tsy reraka io na eodina ary ny olona dia miteny mandrakariva izy. Ary ny antony hitenenan'i Jehovah dia tsy fanakanana, fa ny hitondran'ny olona fahasoavana. Izay zavatra singanitsika dia tapitry ny tao sabata izay tandindro ny toeran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta, taona Pasika osika. Ary rehefa tapitra ny Pasika dia nivoaka ny zanak'Israely manomboka miainga ho aiza moa tsika eto Madagasikara, fa hiala ao anatin'ny miaizany tsy fahalalana, fa izotra kosa amin'ny lalan'ny fahamarinana, anaiky ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, fa tsy mora, satria Jesosy ny teny enjehana no fahamarinana ianareo izy, tsy maintsy enjehana sy aratsiny nareo noho ny amin'ny anarako, tsy maintsy isela toe-javatra sarotra eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay. Rehefa tonga io fiaingana io, raha raisitsika ara-baky teny dia izao taona 2022 makaty amin'ny taona 2023 tsisy afaka ilaza mihitsy hoe zaranga tsy hiditra amin'ny taona 2023 fa zahay janona tamin'ny taona 2022. Fa na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra dia ny zavatra mitranga dia ity samy tafindra ao anatin'ny taona 2023 ihany koa.
fa marina no anatin'ny soratra masina ko nefa rehefa tonga zay taotsabata lehibe zay pasika lehibe zay fa milona ny zanak'ondry zay mbola ho ady aditsika mbola mitoyke io dia na zavatra mitranga nivoaka ny zanak'Israely fa teo anatrehan'izay nivoakako ny Egyptianina mitovy ny lalana ny zorany fa ny antony sy aingana tsy mitovy ny tanjona kendrena tsy mitovy ary ny zavatra niatra tamin'ny zanak'Israely sy tamin'ny Egyptianina tsy mitovy tsy maintsy miainga avokoa mitovy ny lalana ary io ny resantsika tany amin'ny Exodus 4:7 hoe tena inona ny zavatra mitranga nivoaka ny zanak'Israely dia nandeha ny fahadimika hatramin'ny 12 tsy mampanina manao teny averina ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egipta fa efa nandositra ny olona dia niova ny fony Farao sy ny mpanompony amin'ny olona ka ho izy inona zao nataontsika zao no nandefa ny Israely ala tamin'ny fanompony isika dia nasainy nofehezina tamin'ny kalesa ny soavaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy ary nitondra kalesa eninjato voafantana sy kalesin'ny Egyptianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehovah nanamafy ny fony Farao mpanjakan'ny Egipta ozy dia nanenjika ny zanak'Israely izy na dia tamin'ny tanàna avo aza no nivoahany ko nanenjika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly ny fitanginy ary ny miaramilany ka nahatratra azy nitopo teo amoron-dranomasina teo anilan'ny Piahirota tandrefa mibala zay foana ary rehefa mby akaiky Farao dia natopo ny zanak'Israely masony ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah roa koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasana vatany tany Egypta nentinao faty aty anefitra izay nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta tsy zao fa ny teny nolazainay taminao fo ny tany Egypta eo aok'izay fa avelao ihany izahay hanompony Egyptianina fa leonay manompony Egyptianina tsy zay ho faty any anefitra zay ny zavatra mitranga tapitra ny taona 2023 voaka tao anatin'ny tapitra ny taona 2022 ivoaka totsika hiditra ny taona 2023 tao tsabata ositsika ny taona 2022 tao pasika lehibe an' Jehovah ny taona 2022 fiomanana ho amin'ny andro fanavotana ny 2022 na tonga antsika niresaka ny andro fifadikanina ary marina zany tsy maintsy miresaka an'izay fampahoritena satria mampatsiaro kely Kristy amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra taraina ny fiatsazotonona ho antsika tsy maintsy mitsangana tao izy rehefa mpisorona be no amin'ny efitra masina indrindra dia misy ny fampivavahana takina atao ho an'ny olona dia mifampahoritena na ny fifadikanina io na tonga antsika niresaka ny fifadikanina ary tsy mitsahatra zay fifadikanina zay raha tsy mpisorona be no mitsangana ao amin'ny efitra masina indrindra roviany Kristy no itsangana ao amin'ny fataperan'ity zao tontolo zao ty noho izany tsy misy fitsaharany fifadikanina zay fa nazavaintsika tsy fifadikanina voatendry amin'ny andro ray fa fifadikanina fiainana ary tokony zany no iainan'ny olona zay ny fampivavahana tokony ho tanterahana amin'izao vanim-potoana zao fa zay zavatra tiatsika tsindrina tapitra ny taotsabata miditra amin'ny taona 2023 miatrika fifidianana ny firenena akoatra ny zavatra mafy enjady amintsika tsy mora nefa miatrehana an'io ary ny zavatra manaitra dia tia naninona tsy ny tamin'ny taona 2020 nisy an'ilay taotsabata na naninona raha tamin'ny taona 2024 raha vo isy ny taotsabata fa naninona ny taona 2022 melohan'ny fifidianana vita ny taotsabata fifidianana amin'ny andry ary izay ny manamarina fa ao anatin'ny andro fanavotantsika mitaraina amin'ny fiotsazotonona Jesosy mahatoa miditra ny fifadikanina araka ny fampianarana zay netitsika ty tsy mifampaherezana nitsona atsika mba hiverina amin'i Jehovah dia zao misy loza efa niatra mbola tsy maty na misy loza manambana fa mbola tsy miatra fa ho tonga io fa zay loza niatra na loza manamban'izay vokatry ny fiodinan'ny olona tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra dia avelan'Andriamanitra iseho loza fa tro mipetra tsofin'Andriamanitra mba tonga ny olona hiverina aminy
kanefa milafiny anakiraiky ampiasainy devolikio ny loza mba tonga ny olona hiala amin'andriamanitra velona telo taona ialanen'andriamanitra 2020 2021 2022 nilaza ny marina tamintsika tapitra ny taona 2022 firy amintsika mbola iazona ny lasitra fototra tsy anaiky ny marina tsy misy fanenjehana fiangonana natao anatin'ny fampaherezana fa fitaomana ny olona iondrika eo anatin'ny soratra masina fa misy antony reny hoe tao anatin'ny confinement tsy afaka nanatanteraka ny paska reny misy antony reny ary ny zavatra mitranga nefa ao anatin'ny paska hatramin'ny taona 2020 2021 tena ohatran'ny faratapon'ny loza mandrakariva zay ny zavatra mitranga fa sitina lesona ve le olona tapitra ny taona 2022 miandrange andriamanitra sitina lesona ve ny olona satria ny afatra nomenantsika dia na io teny tamin'ny farany taona io ary Jehova iado anareo fianareo kosa nangina firy amintsika no angina fa tafavoaka ny zanak'Israely fa inona ny zavatra mitranga mba hisotomana ny saitsika nivoaka ny zanak'Israely de ozysika hoe nivoaka koa ny Egyptianina inona ny zavatra nisy fanenjehana le zanak'Israely tapa-kevitra ny anaja ny fipetra nomen'andriamanitra zany hoe fanenjehana ny olo-marina de zay ny zavatra tsy maintsy hitantsika ange amin'ity taona 2023 ty indrindra hiatrika fifidianantsika hisy fanenjehana eo hisy fanakorontanana eo firy no angina kanefa vokatra zay toe-javatra zay nanatena ny olona hiadagadana ary io le resahantsika io ndraindray ange manahirana ny mpitoro filazantsara mampanatena zavatra pokaty mamirapiratra kanefa tsy hitanteraka le kiviny olona ary rehefa ilazana tsy fampitahorana sendra toe-javatra sarotra atsika nge taona 2023 tapitra ny taotsabata ohatra amin'ny havariny fifidianana miandra ny firenena fa raha ny vaovao tokana fotsiny manerina n'izao tontolo zao no resahako amintsika telo taona tao anatin'ny fihibohana ny tanesinina ny zavatra mitranga nefa de tsy manaiky ny fihibohana tso de manomboka vahana zay fihibohana zay ty volany ty vahana ny sistany afaka mandeha am'izay alehany mpona ny sinina tatelo vaky ivoaka tao tsy mahagaga zany tao tsabata paska lehibe vita io mivoaka ny Egyptianina matahotra ny fireneny dehibe rehetra hoe inona no teraka zany satria tena mandripaka ny coronavirus tao sinina ny azo antoka de ity vo mivoaka tsy maintsy ely valana retina ka raha ny fireneny dehibe matahotra tsy afabela am'izany keo firenena madinika na isika am'izao vanim-potoana zao tsika nge zany hoe tsy anaovana trompetra fa ny toe-javatra mitranga manerina ny firenena mbola be ny arety mandringana ary mbola mitoetra mandraka ankehitriny valana aretina coronavirus zay mahavalalana ny olona tsy tongatonga ho azy zany rehetrarehetra zany ady atrehana taona 2023 miaraka amin'ny fifidianana fa famarina ny soratra masina nefa de zao misy ny lalana hitondran'andriamanitra ho any amin'ny fiadanana hamonjy ny tany Kanana mandeha ny zanak'Israely fa misy keo ny Egyptianina tsy mitsahatra fa manenjika manao zay aminao ary araky ny resahantsika hoe taona 2023 mbola sarotsarotra be dehibe ny zavatra tsy ampozina hitranga fa andriamanitra eo natrehan'izay nefa miandro fotsiny firy no ny sitona lesona tao anatin'ny telo taona ka hiverina marina amin'andriamanitra hitady an'andriamanitra mifony satria ny teny toky izay nomena tamin'ny farany taona Jehova iado anareo ianareo kosa angina fa na de nivoaka raha ny zanak'Israely manahoana ny toe-tsain'le zanak'olombelona mitovy amin'ny toe-tsainy zanak'Israely ihany ange tsy midika zany hoe nisy ny paska velonaintsika taona 2023 de no fahamarinantsika fa andriamanitra mahafantatra mpiodina daholo na de ny kristianina azy ary eo anivon'ny kristianina indrindra no
mitory zava-tsy marina mandreny bahoaka fotsiny mba hahabe ny loza miatra raha ny kristianina rehetra nge mindray fo mindray sainy fiangonana rehetra no mitambatra ka vonina iverina amin'ny soratra masiny miadana ty firenetsika ty fa saingy le anaram-piangonana no mindraindray anantenana famonjena tsy ny anaram-piangonana no zao mpamonjena fa marina ny tenin'Andriamanitra ary zay no antso natao teto nampahirezana atsika naiza fiangonana misy atsika verena ao anatin'ny soratra masina ankatoavy ny marina ekeo ny marina mandehana amin'ny finoana fa ny fiangonana tsy mahavonjy fa ny tenin'Andriamanitra ankatoavinao no mahavonjy zay ny antso hiatrika ny taona 2023 tsy fantatra hoe fampahirezana tao anatin'ny telo taona zay retsika raha anao tondraka andamosongisa ve sa tena latsaka anatika niteraka fiovampo nandraisantsika fanapahakevitra hiala amin'ny lasitra fototra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy maintsy mandalo ady ary de tsy gagitsika ny amin'ny toejavatra mitranga ho an'ny olona matoky an'Andriamanitra de tsy de taitra tsononge izy efa fantany fa tsy maintsy isy korotany fantany fa tsy maintsy isy lozy antanjona kendren'Andriamanitra nefa ao anatin'izany ny tiany aneo ny voninahiny amin'ny fiarovany ny olony tsy raray avy mananontanina manerina ny zao tontolo zao mihitsy ny loza fa le toetsay ny zanak'Israely nefa na izany azy efa tafavoaka fa io ary jerevana ny voaka afaka atao amin'ny tany Egypta ohatrany tsy nisy fiadanany ohatra mbola nisy fahavalona ny entsika ohatra mbola misy loza ho sedrany ary zay ny zavatra misy de takatsika tonga amin'ny 2023 de tsika ve de ilamindamina hoe etiety ny fiainana tsy mitsahatra ny fahasarotana miratsy zao fiainana zao misy foana ny mpaniratsira misy foana mpampanantena zavatra mamirapiratra fampanantenana zavatra bokaty raha ianao no ilaza zavatra fampitandremana tsy miainy ny olona fa tsy midika zany hoe ho diso ny tenin'Andriamanitra fa marina mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ka manoloana an'izay miravoravo-tanana zanak'Israely manoloana an'izay miravoravo-tanana ny mpivavaka indrindra ho antsika eto amin'ny firenena de inona ny vokany ny 120 amin'ny Exodosy 3:8 io no manaitra rehefa nahita ny reto loza mananotanina manenjika azy reto ny zanak'Israely ary zay no natonga ny Jehova ny teny Jehova iadonareo ianareo koa sangina ny dikany tsy mitsahatra ny loza fa zay le firodrodon'ny Egyptianina zay tsy midika hoe ho raisitsika arabaky teny hoe isy mpanenjika mety mitranga arabaky teny zany fa le aretina le loza raha-boajanahary ny tsy fandripahalemana ny fitanga ny vidim-piainana manjo ny rehetra tsisy afa-miala mihitsy araka ny resantsika hoe ratsy zany taona 2023 zany fa alao zay hijanona atao amin'ny taona 2022 raha ny savity fa tsy maintsy tafiditra daolina minona tsy mino tsy maintsy tafavoaka tao amin'ny tany Egypta daolina Egyptianina na zanak'Israely tsy maintsy isedra loza daoly na marina na tsy marina fa fitantanan'Andriamanitra ny olo marina hafa eo anatrehan'izay rehetrarehetra na zany na tsy zany mitady ala amin'Andriamanitra ny olona de ozy lazainy tsy zao fa ny teny lazainay taminao fony tany Egypta aoka zay fa avy aloha ihany izay anompony Egyptianina fa leonay manompony Egyptianina toy zay ho faty ilay nefitra misy foana ao anatin'ireo zanak'Israely ireo hitaona ny olona emotra hiverina ho any amin'ny tany Egypta nefa tao fahoriana angeny ny anjady tao ny tondra faisana ny zanak'Israely tao zay no natonga azy ny taraina tamin'i Jehova afao zay natonga ny Jehova nandray fanapakevitra naniraka ny Mosesy kanefa rehefa nentin'ny Mosesy de nijerevana ohatrany tsy fiadanana fotrany tody zavatsarotra de namay ny zanak'Israely hiverina any amin'le tany alana any amin'le toerana zay nazahoam-pahoriana ary ny zanak'Israely amin'ny vanim-potoana io raha nyteny an'izany Mosesy hoe tsy naleoana ihany ve tany amin'ny tany Egypta tsy tsarontsony fahoriana ny anjady tamin'izay zany keo ny zavatra mitranga ge am'izao vanim-potoana zao ohatrany te hiverina amin'le taloha foana ny olona
kanefa nyteny Jehova tsy sitraky Jehova io kimemotremotra io ny any Jehova rehefa mandeha dia tohizana ny lalana fa rehefa tohizana ny lalana tsy midiky zany mora sarotra zany ao anatin'ny toe-javatra sarotra misehoany voninahitra Andriamanitra. Ny 15 amin'ny Exodosy 4:4 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy nahoana mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba mandroso fa tsy memotra na dia mafy raha ny zavatra hatrehany fa vao maika ho ratsy ny zavatra hiatra amin'ny zanak'Israely raha mikiverimberina any amin'ile Egipta tany izay nazahoam-pahoriana fa saingy ohatrany tsy mahajery an'izay tsony ny zanak'Israely ena mitondra faisana ankehizy tao satria tonga dia ny amafy n'ilay zavatra hatrehana ny eo an-tsainy fa tsy tadidiny tsony fa mafy noho ny zavatra ho hatrehany ny fahoriana ny anjary tamin'izany vanim-potoana zany ary ho mafy raha miverina ny Egiptianina ankahanakinaky foana iverenany zanak'Israely ny ampoko raha reo no nanaky niverina tany ngamba dia asa zay zavatra mitranga hoe tena ay iverina ty ihany dia ho hitanareo fa ataoko mitondra faisanareo ary zany rehetrarehetra zany tokony ho saintsaintsika miditra amin'ny taona 2023 hiemotra sa androso fa raha androso sedra toe-javatra sarotra ary zany nefa mampahirezana antsika hoe tsy mampanantena zavatra boakato fa inona ny fitaovana mangina aona ny fahangina zay ny fepetra ianao rehefa mangina dia ny dikany vonina anaiky tsy misy fepetra mitoromarika apetraka Jehova inona ny fepetra tsy nomeny Jehova atsika tao anatin'ny telotony ny alanenina ary ny teny tonga dia ny teny any Jeremia 2:9-10 dia anao fanekena mandrakizay aminy aho izy dia nitsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana dia ataoko ampony kosa mba tsy alany amiko mbola tsy eken'ny olona angezany zao marina fa ohatra ny teny fikasana mahafinaritra raisina avy amin'i Jehova anao fanekena mandrakizay midika an'izay zany dia zao raha nitahantsika Andriamanitra velona soamatsatrasika amin'ny taona 2023 araka ny resahantsika hoe tsy mitsahatra ny fahoriana sy ny loza sy ny zavatra mafy tsy maintsy atao fa tsy mitsoaka ny faneken'i Jehova tsy mitsoaka fa tsy mitsoaka ho amin'iza zay no nahatonga nyity hoe anao fanekena mandrakizay amin'ny iza dia amin'le olona manaiky geste barrière ara-panahy manginy ho an'ny olona vona androso na dia sarotra rany zavatra andalovana fa tsy ho an'ny olona miverina kanefa rehefa tapa-kevitra avokoa ny olona rehetra hiverina amin'le taloha tapa-kevitra avokoa ny malagasy rehetra hiverina amin'le fahoriana taloha safidim-potsika zany dia tsy mitombony eo fa mifaneken'Andriamanitra tsy mitsoaka fa ho an'iza ho an'ny olona tena vonina hankatoa azy manaiky ny fitantanany satria Andriamanitra mampanantena zavatra tsara izy fa izy tsy tonga dia mitena tonga dia hiadana ianao mbola zarina toetra ianao mpandalovana zavatsarotra ianao mba hatonga anao tafaverina tanteraka aminy hatonga anao hiverina no amin'ny fahamarinana ary amin'izay vanim-potoana izay tsy maintsy isy zavatra ataon'Andriamanitra ampiorina an'le olona amin'izay vanim-potoana izay ka anjary atahotra an' Jehova amin'izay ny olona araka ny teniny ary Jehova mampiditra an'izay fatahorana an' Jehova ho ampon'ny olona zay ary amin'izay vanim-potoana izay tsy ala amin'i Jehova tsy nirehitra eo taona 2023 tsy mora amintsika eo fa dia aleo ny tantara no hitsara fa zavatra hiainantsika amin'izao vanim-potoana izao nge marina ny tenin'ny Solomona tsy misy zava-baovao ety izay natao taloha ihany ozy miverina kanefa voasoratra zany mba hisintonga antsika lesona mbola hanamafy Andriamanitra hiditra ao amin'ny anatin'ny andro fanavotrantsika izao izay pirofo mitohaka amin'ny tendany Kristy mbola tsy miala amin'ny efitra masinga indrindra ny dikany mananontany mefona ny loza misy ny hatra fa saingy tsy manatsoaka ny fanekeny
ho amin'ny olona matoky azy io Andriamanitra io no fanasoavana raha mitodika amin'ny firenena manokana mandainga zay samy laza hoe tsy nitahantsika Jehova tsy olona mijerevantsika fa tena nomba amin'ny firenena raha hoharina amin'ny firenen-kafa firenena malagasy mbola azo lazaina hoe miadana tsy tsoahan'Andriamanitra zany fa misy fomba mahagaga ataon'Andriamanitra foana mba tonga ny olona iaiky tanteraka ka tahotra an' Jehova ary eo nanaovana antso amintsika kristianina na fiangonan'iza na fiangonan'iza indrindra amin'ny tompona andraikitra ara-panahy rehetra miverena ny marina raha tiantsika ny firenentsika verena ny marina faneketsika ny marina ara-tsoratra masina ho fanavotana ny firenentsika amin'izay vanim-potoan'izay hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika kanefa dia zao aza mieritreritra hoe telo taona ny lasa ka lasan'izay ny losa be dia be ny zavatra tsy ampozina hitranga kanefa matoky sy mino fa raha niaro antsika Andriamanitra izay taona lasa izay mbola isy ny fiarovanaNdriamanitra atsika mandrakariva fa fipetra tsotra fotsiny dia zao miverina ho amin'ny marina tao anatin'izay telo taon'izay be dia be angeny teny fikasana nomeny toromarika nisy ny goka ny tombontsoa tamin'ny fanekeny marina fa nisy nefa tsy nigokan'izany tombontsoa zany satria mini manampitsofina manda dia ny olona samy mitato ny vokany eo anatrehan'izay rehetra rehetra tahaka ny zanak'Israely sy ny Egyptianina ihany tsy nitovy ny zavatra niatra tamin'ny hafa ny tantanan'Andriamanitra sy ny vokany niatra tamin'reto zanak'Israely reto hafa ny zavatra niatra tamin'ny Egyptianina tanjona ny voana tsy nitovy tsy nanaky ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny Egyptianina zanak'Israely nanaiky lalana ny zorana nitovy fa ny tanjona atongavana tsy mitovy ny zavatra miatra tsy mitovy tsy misy tsara akoatra ny eo amin'Andriamanitra teo hitantsika moa ny famarina ny tenin'Andriamanitra eny am-pandehanana eny fa makivaky ty taona 324 ity isika ka raha niseho tamintsika ny voninahitr'Andriamanitra arak'izay hatrizay matoky ny tenin' Jehova hoe fanekena mandrakizay no ataony amintsika dia ny tsy tsara amin'Andriamanitra ny fanasoavany atsika ary ny fahatahorana an' Jehova dia ataony ompontsika mba tsy halantsika aminy dia matoky sy mino fa ty taony ty dia ho taom-pandresena ho atsika manoloana ny ady izay hatrehana satria Jehova efa miteny tamintsika hoe Jehova ny ato anareo fianarako sangina voninahitro n'Andriamanitra rereny vavakisika sotranao zay fa Andriamanitra ray amin'ny teninao zay tonga taminay indray anatin'izao vampahirezana voalohany amin'ny taona 324 izao fotoana lava telo taona nialana ao nenina matoky sy mino fa maro ny olona resy lahatra tanteraka ka hiverina amin'ny marina matsiaro ny tenin' Jesosy zay hoe noho ny amin'ny olom-boafidy dia no afoezina ny loza ho an'izay niverina tokoa mba hiteraka famonjena ho an'ny tokantrano ho an'ny fiangonana ho an'ny firenena ianao anamarina ny teninao mandrakariva rehetra izay dia mametraka sady eo am-pelantananao zavatra hitranga rehetra amin'ity taona 2023 ty indrindra ny fifidianana fantatra efa tsy maintsy misy ny mpanenjika kanefa ny angatahany aminao dia
mba omenao fofeno fanetretena ny malagasy rehetra angina manoloana ny atsehatra atrehany ianao no ka hiasa mandrakariva mamaliva afaka Jehovah ray io ny anaranao Jesosy, amen. Veloma-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.